Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Alakitroka. Tantara nosoratan'ny Fiompiana Ravuniaina. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Angolapité, Meva, Fitahiny. Miaraka tamin'ny Nalijao ary Miaina Razafy. Nandray posina indrindra ny lafiny teknika. Fanampy. Nanadondosa. Rotsy fitiavana. Vonjeo, avy ianao re tompoko. Tsy fananiko any avy ianao re aody e. Avy ianao andeha. Azazakananao moa re ny lalako. Vonjeo re olona. Za nefa ny amonjy andry aty e. Vonjeo. Moa ve misy olona afaka amonjy andry io ka? Avy ianao re tompoko. Fona re. Avy ianao. Megavy. Inona nefa ny ratsy nataoko anao e? Fa mody mitapy vendry e. Sa tena tsy mahalala ninina mihitsy? Andriamanitra, to za ihany ty. Miosy ny raha tanteraka ny akanjoko. Mangamanga daholo ny tanako rehetra. Ny maso ny bongo ary ny vava ny feno ratra. Za ihany, tena za ihany. Sa fe eritreritro fotsiny izao. Efa maty tokoa ve? Stop. Bravo be hono sy ty mahay be nareo ry vavy. Misaotra tompoko. Ary efa vonona ve ty alo e? Eny tompoko. Ok. Mivoaka tsara kosa zao maky azonao zao makasitraka be ty Tsy misy sara no. Ok. Aleotsika mijery-tsony manohy azy fa any aloha any mijery toerana mahafinaritra tsika. Sa ahoana ozy nareo ka? Mety be zany e. Reraka biazy io ny efa adiny firy zay tsika nandeha tongotra be foana. Efa nanomboka hatramin'ny maraina hatramin'izao. Ny andro tokoa ty efa manomboka alina ihany. Ka inona ary nefa mitindry ho ataoko e? Obabeko ndry mitsangana teo ty andao andeha. Olona lasa ihany. Ny andro ane ka me any le tsika taraka aty anaty alabe aty. Mitsangana moky teo dia ndao aingana ary aloha makaina. Tena mialatsiny azy io tena tsy vitako tsony. Tena mariny atsora amin'ny semakisa sy ny ekipa ny akana eto. Tsy tafatsangana etsony ny tongotro mivody be. Dia avelako rehetra izany dry. Andana ho atsora zareo. Aleto ihany angeny andro e. Kary zareo ane tena efa lasa lavitra be. Tsy tratrako tsony kosa reniko. Atsoy amin'ny telefona izy fa ela be zany e. Dia tsy mba malala miandro koa moa reny. Ano tena tsy misy réseau aty. Aty ampovoana alabe koa moa misy atsikako. Dia ahoana zany? Zany efa tena reraka be. Tena tsy afaka mamindra tsony angeny tongotro riony. Valaka tanteraka. Ka ndana ho atsora amin'ny sesin'ny ekipany. Ndry koa aza be donga ka. Angana mondry e. Andana. Dia avelako rehetra zany dry. Tsy vidako zany ty ny androko efa alina raha teo. Ay, tsy mila sentiment be zany ry io Andana atsora zareo. Avelao za eto. Tsy mihetsiketsiketo zany Andana ho fa tsy maninona zany eto e. Ndana. Eny ary vetivety ihany ho any. Mbola hitako ndry avy eo Eny e, promis. Fa aiza izy ro vavy? Mbola ny arinandry eny reny koa nga tsy enjana be raha ilalao an-dalana izy ianao. Sosanatrika misy mahazo an'zareo any ka. Sao dia tokony andefasana ekipa hijery an'zareo aloha. Tsy miditra amin'izany ny ekipa korobe ty ny lalana ny toizana. Sa iandry azy eo ianao? Iandry azy eo? Fa ianao ve adary zazavavy kely reny ve dia avelanao rery any? Fa iza nefa maninona sa maninona
tovavy izy dia mba tia milalao an-dalana koa nosainao nefa lasa lavitra loatra ngamba fa tsy ony ve iny tamin'ny manantona antsika iny tena izy mihitsy miazakazaka makaty iny dia izy tiaka dia tsy haiko indray ny amin'izay re fa tia izy koa dia miazakazaka be Monsieur Max, Monsieur Max, Madame Betty. fa misy inona ary izy tia zay ilay efa nahiko Max tony aloha tony aloha fa misy inona ary izy ankambana aminao izy Tsy afaka mamindra tsony izy fa tena reraka hony andao aloha alainana izy ka. iza moa zany dia taraiky any nareo koa mitovy be tsy haiko manavaka mihitsy tia any taraiky any andao angana ary Monsieur Max ny ekipanao aloha tonga dia an'olala makamy miaraka amin'ireo fitaovan'ireo fa tsika telo andao lohaka ny tiaka ohatra re andao tonga dia mandeha nareo ro vafa enjeko zay ry zalahy nareo tonga dia manono lalana zay kosa dia aka ny sipakely ariva tsy afaka hony izy tonga dia demintsika miona siorasiora zalahy ary andao ingana rezy ro vavy malaky mpahela koa iolo ka sady ato efa miamatahotra ihany ny fiomborondoloko hoe tsy ankilan'izany manao ny ataony ny moka sy ny atsika moa manararoatra ny fotoanany tena mangatsika izany marina sady lanomoka koa ny tanako sy ny tongotra aiza ihany asony aizay tonga izay izy izany fefa miamanatona izay fomba azoko ny haiko aleo aloha ny antsona izao dia tsy hitaneto ka sady ohatry mivily lalana koa ane izy teo Ionia ato akiza Ionia fa inona ary ny ataondriany eto aza tsy azoko koa iony izany ka tokodikody be izy sa ve hoe tseniny ahy nefa zaza nefa miteny mafy be mihitsy Iony etio aza ary aiza ihany ary izay olana antsona ny toy izy rery ny tonga sa ve sanatria ka tsy nirara indreny akory nefa tsy mitompony izany ka tomba olony fo ihany mantsy Monsieur Max ka otry fa inona ary ny ataony io ambody azy eo efa 4 minitra izay ny lany-bola eo ihany izy sa ve sanatria tsy iony io koa tsy vo maika aloha iony io fa nisaiko ny lasa lavitra ary aleo atsony ihany fa tsy mahay mihitsika ala Iony avy akia eto aza izay fa iny taminy izy ary aleo hiezaka hitsangana eto amin'izay aleo hitsangana moramora amin'izay ka Andriamanitra mama izy riony aiza namelanao azy Ka teto ambodiny ty azo ty sy no nipetraka ka izy eo teo izy nasaiko niandry anahy andrekako fa lasay zary izy fa tena siora vendry hoe efa teto izy no nipetraka eno tena teto mihitsy izy nasaiko niandry anahy be dia be ny azo mitovy amin'ny riony sao dia tsy tadidindry tsara ary tena teto izy nasaiko niandry jereo fa reto izao ny famatoram-bolony ao reto tena nazy mihitsy ity ka manana mitovy izay roa vavy mantsy saingy ny aty amin'ny voloko ty ary ny azy ito tsy lavitra eto izany izy Monsieur Max ahoana ny atao amin'izao andao aloha tsika hiahala eto faran'izengany andao anenjika ny zalahy dia raha pitso miverina ohatray fa ianao ve adaly misy koa ty raha lany biby any izy dia ahoana ka kosa andao izy tady avintsika Madame Betty andao hiahala eto tsy hitanareo fa io dia anjavatra be amin'ny azy io fa ahoana
raha zao rangotra n'izao ny jerena dia na io liona na io orsa ka manana safidinareo hoe na hijanona eto dia ho faty hanaraka nyty ana hialy eto maty hoe ty mbola tsy fantatra izany ry ony mety zao dia miala eto faran'izay ainganao kosa madame Betty Iony alohantsika aloha miala eto rehefa rapitsika miveroneto kony kosa madame Betty maherezaka ka misy fiovana kely ry zalahy satria moa zany tsy hita le kambana ray dia ray sisa manao ny asan'izy roa zany hoe somary sarotsarotra any andraikitrareo nefa mino fa vitanareo io Monsieur Max fanga tsy hitady an'ity andray isika efa maty izy sady tsy misy ilana azy koa ne nareo olona mitovy be raha teo mino fa vitanao rery mission io ry ony aza manafa dobla ny karamandry amin'izao ka mba namiko ange indry Monsieur Max dia tsy misy irarahinao momba azy akory ve mbola mifatipilo manao ihany no mahafatifaty anao ka anao an'io film iny ery kiala kely ty no alehantsika ty fa tsy hoe tady ny very ka na izany kosa azy ny vaty sy ny sakafontsika ty vao fetra ho ray volana ihany tsy manam-potoana be dia be amin'izany fangalana izany tsika izao ary tsy tao anaty kazy koa zany olona very zany anatra ho any sisa koa izay nazo anty azay ary amin'izay fa andao amin'izay roa samy atondeha fitaorereo ny film anareo za tsy mahavita mandeha ingana ray dio ary rasa inona tsy zany eny nahafaty azy fa izy ny kely aina tsy maharaka ny diany io le eto ampelantanako izao ny ainao fitovavy raha mipetiky ny ala eto amiko ianao dia tady io fa farafaha-kely ny 2 herinandro ianao vao tafivoaka ny ty ala be ty raha ho tafivoaka velona moa zany zay amin'izay resaka izay ndana miomana fa mandeha ny fotoana efa tena tsy rariny tsony kosa zany ataonao zany tena tsy mety mihitsy tsy misy idiranao zany na kely aza ry madame Betty miasanao atao tsara dia vita mazava korazy akeo ny kely andriamanitra ny aro ny vata mangatsika raha izy trony natolana aza ikotra izy trony efa ny ambava liona ve dia ho avelany trony tsy vany ianao nareo aza mampime vonona ve ianao ary aza be koretaka fa manahirana ka madame Betty efa sahirany ery manao makiazinao nefa le izy sy mba hainao amin'ny ranomasy fotsiny mbola tsy afaka manaraka amin'ny maty ianao fa mbola misy ilainanao tsy vaniny ianao tena tsy vaniny maninona efa biby fa tsy olona tsony ataofirereo film anao fa za tsy mahavita ay zany ny vavanao zany tsy mahafantatra marina matsy ianao ty mandingana eo ary hitako azy mandingana eo sady izy ty koa ne tsy kilalaon-jaza ka hoe tsy mahavita dia samy miala ny vola beako lasa ny dadanao ngo vita moramora ka vita moramora zany en'le kiala ray vavy tsy hita maty tsy hita velo ry zao efa tsy fidino anahako andeha mihitsy moako veloma ianao le tsy mataotody ty ary aza efatom-bola kelinao aza matahotra fa ho averiko omeo zao dia zao omeo aloha ny volako vao mitetiky ny andeha everinao fa moramora mantsy ny zavatra miandranao amin'ity mission ray ty iony fandrive adaly matymaty ihany ane mijanony ety ihany moa andro alina be io aleoko manaraka nyty ato izay araka amin'ny olona tsy mataotody io velomako ianao tsy iry ony tsy afaka mamelanao mandeha rery an'izany mijanony ety ihany Monsieur Max tsy mahavita mission anao tsony zahay atery moa dia any amin'ny angalanao anay zay tsy mahavita tsony ko raha tsy vita n'izany izy ty hoe kamo dia tsy hanao tsoniko na nareo mamita mission an-trano farany dia tontsoman-tsara ny an-tranonareo na tsy hanao tsony dia zay alehanareo any tsy misy idirako eko fotoanareo andinihana kely efa tapaka ny hevitro veloma iony efa tapaka ho any hevitro madame Betty andeha eny azoko ane zany ary tapaka koa ny hevitra fa hanaraka anao misaotra betsaka madame Betty veloma ianao mampamangy any amin'ity any io zala arao reny ary azy velona misy velona tsony sao mamoaka secret ny mba halaza antsika eo mantsy malaky lisany ny vola biako tadiavan'ny tenisa no miapotsy ny ava tenisany ny ay tenisa ny solony reny
Tena tsy naposiko hoe raha tsy saina be ohatran'iny Monsieur Max. Tena diso fanantenana tanteraka. Fangandry irery e, na za koa azany e. Tena malahelo mafy ny zanako azany. Zanako aneky vao 5 taona monjy e. Mba faly ery izy ny andehanako taty hoe mba hita toerana eny dia mba hitondra vola be. Ndry Nefa indray sy mantsy sombiny aiko. Mbola paraingo, tsy haiko mivalony fa mbola iona ve isika mianaka sa fianana farana ny teo amin'ny teny farany. maheresa Madame Betty, aza manafa mivavaka ho anao izy. Mety ahoana kiny afarany raha tsy intsony indrainy ane ka efa nitsoaka didy efa nafanena mianaka. Tadio Madame Betty fa Andriamanitra mijery ambany fa tsy mijery ambony ary tadio fa ny zavatra rehetra dia miasa mba hasoa antsika. Marina, ekeko fa tena marary izany hoe firy rahavavy izany, hoe maty ilay olo tokana nitovy tamin'ny tena. Nefa haiko hoe matory eny misy dia misy antony ihany izao Madame Betty. Mino fa hiaro antsika ity hiaro ny lalantsika izy dia hanalavitra antsika amin'ny lalan-dratsy efa nilalovany ary nivavaka ny sombiny ianao no tsiro hanazava ny lalantsika dia tsy maintsy ho tafavoaka antsika Madame Betty manana finoana. Eny ekia, ary rehefa tafavoaka etontsika dia faranantsika hatreo amin'izay kory Max sy ny mission. Mino fa tsika rery nataony andreny. Za koa anery Madame Betty tena nieritreritra an'izany mihitsy fa ohatrany misy manaraka anie tsika izany. Eny tokoa akia, ilay ekipa Monsieur Max reto mety hoe ifona ve izy dia akatsika iverina. Mety ho izany tokoa ve? Ary aleo zareo andrasana raha izany koa. Ao mihitsy ahaka toerana eto ambody azo eto e, sady efa lavitra be koa izay lalantsika teo izay. Mba makaina kely aloha. Iony mitsangana teo malaky indray dia mba ho itsoaka. Fa misy inona? Ndra Monsieur Max hamono antsika ireo fa tsy akatsika izany. Matahotra izy sao dia hamoaka ny secret antsika. Ainga Andry e. Andry kaiky io dia ahoana ho aiza nefa tsika e. Ry zareo efa akaiky eny. Andao fotsiny aloha e. Izay lalany ihany lalany. Rehefa tratra dia tratra e. Ndao ary e. Iony reny ry zareo. Aza mitsiketsika mihitsy aloha. Madame Betty reny manantona makaty ireny anie zareo e. Izay tsika vao tena tratra. Aza mikofokofoka tsony fotsiny ho Zavazava daholo ry zalany anaty lobolobo sy krihatra any lasa lavitra eto izany reny. Dia za koa ingeny Andry kaiky io nanaraka ty koa ka ilay tsy vaniny io. io ny malalo. Mboa moramora fa tsy hanao inona-ndriny e zay e. Eo moakia eko nendry fa maheno hafa mody tsy mamaly fotsiny e. Iony tsy mitsangatsangana io izany inona teneny eo aleontsika hiandrandrarina eto. Eny tompoko. Iony efa hitanay nety e. Tsy maty izy sao tsy mahatsiaro tena fotsiny. Tia hitanao ny tia Madame Betty. Tsy marina izany Iony fika fotsiny izany. Aza mitsiketsika izany ry. Iony tsy mandainga aneo aho zahay. Tena marina izany. Iony valiona izy. Gaga koa ane raha zany avy dia inonao e. Madame Betty iny izy fa tamin'ny manantona makaty hitany kaitsika. Aza mitsiketsika fotsiny aloha e. Otry fa to nandalovany fotsiny ndraika itsika. Hitako foana ny tenisany e. Ory zalahy dia ty fa atao anatin'ity tranon'olo ty reny miafina e. Anka andrisany. Iony Betty. Fa trano izany. Za koa aza ny magagy e. Ay misy trano be kay eo aorianantsika io. Inona koa izany ny ataon'ity trano ty mitokamonina ty anaty alakitroka ty ka. Mety trano fanaovan-dratsy angamba kia. Mino an'izany Hita be amin'ny paoziny aloha e. Trano olo be marina tsy hisy lolo.
tsy fantatra tsony akia fandao hoe ala teto amin'izay aloha e ndao tokoa ary sady efa lasa niditra ao daholo ry zareo. ndao aingana ary Madame Betty, fa tsy teto ihany ve ilay toerana nifianantsika teo? Sa ny fitadiako misy olana kely ve? saika voantany andrian'izany mihitsy any iza teo e efa adiny firy antsika ny nandeha mifa tao miverina teto ihany Hita ho ny andro koa moa alina ka tsy fantatra tsony hoe aiza ny atsimo dia aiza ny avaratra ny andro koa anefa tia maizim-bolana be aza hitako akeka voantambery-tany tsika roa ka tsy loza. aza mihitsy ne izany ho tratra ety ihany ny farany Ary mba lasa aiza tokoa moa izany ry monsieur Max sy ny ekipany? Mbola nanaraka antsika ve sa mijanona ao amin'ilay trano iny? otrikala miresaka an'izany ihany ry dia io fa mipoitra tampoka ny ilay trano nidiran'ny zareo e Andrekako nefa tsy nisy an'io teo ary misy olona ngia ao anatiny. reo ve tsy ry Max sy ny ekipany e ndao aingana hiala tato fa tena mbola ao reny tratra n'ireny ety ihany tsika Ohatra misalasala ny amin'ny hoe tratra antsika. fa inona mahatonga andry miteny an'izany Tsy hitanao ve iny zavatra fotsifotsy be mivezivezy ao anatin'ilay trano iny? eny tokoa akia marina tsy trano misy mahatoto io Tena mety ho izany angamba. eno a andeontsika hiala eto aingana fa tsy mazavazava ity toerana ity ka Izay marina, ndao ary. Madame Betty, tena reraka falaka tanteraka ny tongotro. Mila tsy afaka hamindra intsony. Firy andro izay tsy nitsahatra nandeha. Tena reraka ihany any farany ka jerena efa mivoto be ny tongotro e. eny tokoa ake nefa tsy misy fanafody ho an'io tongotra mivoto be io any izao aty e Tena reraka. andraso aloha fa misy baoma kay ao anaty kitapoko ao ty fahitako Baoma mahagaga ve io? ka baoma vidiako teny amin'ny farmasika ity a tsara be mifofony sady aingam-piasa be izy Izany. zay miandry kely fotsiny sisindry dia lefilefy izany manaintena be izany Misaotra Madame Betty. fa nazako aza ny ery io ny tena valaka tanteraka e efa tsy manatsafidy sika e tsy maintsy miroso raha teo tafavoaka velona Tsy vitako intsony Madame Betty. Tena valaka tanteraka. eny e aleo ary aloha tsika kana kely vetivety e sady miandry an'ilay baoma teo anao ny asany rehefa maraina indray ny andro manao ny ditsika sa ahoana ozy indry Tena mety izany ka aleo mihitsy aloha mba asiana fatoriana kely ka. Madame Betty, misy olona mamindra nge izany e. eniko mihitsy izany dia sanatria ve monsieur Max sy ny ekipa indray izany Dia tongotra iray ihany izanyko. Nefa tsy haiko aloha e. Andriamanitra, vonjeo! fa trano inona koa ty e ary iny zany rivotra be tamiko izany Ndinao tsy fantatra sa efa tena adinonao mihitsy e? marina tsy feo efa henoko izany tsy tadidiko fotsiny hoe iza moa aiza ny alalako azao adala rehetra izao e fa dia mbola tsy tezitra dia vao mifatorako raha tratran'ny ekipa koa lahy dia mifatany lany raisinety me fotsiny le tsy valiny ity marina me aniza moa izany e marina raha mety tadidiko mihitsy izany ve tsy valy le gambana amin'tony tena izy mihitsy ka mahatady ny gambana taminy tsy mety nitady an'tony izy sy ny ekipa ary tezitra mafy izy ka nylazany tsy hanao misy antsony ko moa tsy nakalaky fa mivonoana avy hatrany tsy mitembontsony misy kosa aloha ny fony tamin'ilay izy nitsapaina tanaty antsana be iny e
dia ho sahanatry ve ka matotoany ity zany reny misy ary lasa izy daholo ry zalahy toa tsy henako tsy mitabataba-ndry lerony efa tokony miala ty tao zao raha izay fotoana izay nefa mbola tsisy tonga namonjy ahy ihany afaka ry Jean-Basy Rakolody ry Gilbert sy ny tariny efa nanaraka ny dian'ireo rehetra ireo izay efa vita sorona hatramin'izay sany kovety tombony raha Jean-Ba matanjaka be dia eo resy ny valina izay barara tamin'ny teny tsy mitombona kosa aloha izany sarotra ny ino raha tsy misy pirofo oy nosa tena loha Gilbert io andrekaka io maty ry lerony tena izay koa vao vita zany amiko tsy anaika sary velively misy aloha raha imaksy misy faty olo leto androany nataon'la inona namako atao vehivavy indray za mime zany tokoa tsy misy hitako naray aza izy natateraka amin'ny didina ny hevitra azy tsy ho trasy ny alika mihitsy ianao ty sedranay azy ianao zao ka miomana ijinjany vokany mazava lozy ty marina mahay kosa tsikako na izy tomponantoka tamin'ireny film foroniny ireny aza natahotra nanaovantsika azy teo nefa inge dia izy ihany nampianatra antsika anao an'ireny keno na zaza ny mba gaga ihany na hita lendriny ndraiky tahotra ave reny mpamon'olo reny mba mahalala matahotra ihany na zara ngia mba gaga ihany fa hony marina ho ary hivaly nanao misy niaraka tamin'ny maksa kosa nataraiky anao taty voalazanao ry ty nanao mission amitan'ny film mifaritanao fa hoe ataonareo ny nandehanako sy tomi zandriko taty nety tsara ny drafitra fa eny efa herinandro sisa dia ho vita ny fanodinana ny laki tsara saingy narary tampoka nefa toany zandriko narary iny izy voany tazo moka vokatra eo moka be aty anaty ala nefa mitorina azy isan-kalina foanako izy moa nandray ny anjara an'le velona izany hoe nitovy anjara tamin'ny io ny zandrinao tsy nanao ambonina akanjo foana fa hoe izay hono mba mahatsara an'le film fa le ry moa ke tsy nazaka dia nindosy ny fahafatesana mbola tadidiko foana iny andro iny ary mbola alahelo amin'ny monsieur Max mandrakizay tsy mba nisy nandefina ny rahalahyko ry zareo fa sarery ihany nanao an'izany tena hoe teny fampiononana aza tsy mba nataony akory mbola tsy navelany nandevina koa ary afa hoe mila fitaina hono le film antray tsy nety nanao an'izay dia natsipa ny tany anaty antsana zany dia ahoana ny mbola navelona anao indray mbola tsy afaka mamaly an'izany ary ty tadio fotsiny hoe vonona nampianareo indrindra moa fa ianao any hoe tsy maintsy hivoaka nyty alakitroka be ty ianao fa aza matahotra mampalahelo izany tantaranao izany ry valy fa makasitraka anao aloha tsy misy sorana kity fa zao aloha ndria miandry any monsieur Max eto so mitsoaka izy za kosa andeha akazy roa vavy izany ve toa matahotra ihany ry valy ny hijanona rery ato ka mpamariny marina hoe isika mpanao film fa na izany ary matahotra ihany ka sady anao koa ve dia andeha rery any anaty ala any ka amin'io ny andro mbola maizom-bolana be so dia lany biby any ianao ka misy namana ny endry eo izy izany ka fa reo vorondolo be dia be ambony azo ireo ke tena hoe volondolo mihitsy ve reo aza mampatahotra anao ka biby tsy maninona reo ke izay aloha fa andeha akazy roa vavetivety ahy eny ary nefa tandremiso eliany matahotra rery ato eny akia ndresany masony ty akalikalipatokisany toa lasa ty azy tampoka teo toa babony ny foko nefa indrisy mantsiry fiainana Madame Betty,
Tsy nanina ve ianao teo? Eny kia, tsy naninona teo. Ary indri Tsy maninona ka. ary andao amin'izay aryntsika hiala dia mbola tsy miverina ilay olona teo iny. Marina izany. Andao aingana ary. Ary toa maratra be ny tongotro indri. Voatona le vato be io ny tongotro teoko. Tsy dia maninona ve nefa? Maninona ihany ka. Fa avy elao eo ndaontsika andeha. Aleo aloha fatorana amin'ny lamba dia amin'izay mba mijanona ilay raha mandeha ka. Ary misaotra anao. Kay azafady kia. Zay andao amin'izay andeha ary. Misaotra tompoko. Tsy misy isaorana kia. Ary andao aingana e. Tia, Izay ve ianao vao tonga? Tena hoe alina mihitsy ve ny andro? tena miala tsiny Aiza akia. saotra zareo ka. Tena tsy hitako izay naleandry zareo mety lasa nitsoaka angambany. Dia ahoana izany atao Tsy ho lanin'ny biby andry eny. Tsy maintsy mbola ho voan'ny tambiry-tany ireny rehefa avy eo. Mino aho fa tsy lasa lavitra eto izy. Ary aza manandry fa tsy misy biby mihinana an'ireny izany atao anatin'ity ala ketroko ity. Izany ve? Sao dia mba tokony ho tadiavintsika ary zareo Mety izany. Ka andao ary. Vetivety aloha ka ilay akanjo bako atsy ary Tia. Toa mijanona ny foko. Mijanona tiany ihany koa ny fotoana. Ny fanaotsy ny masonay dia papiny Resy ny teny eo. Tsy mila ny teny be dia be akory fa toko maso kely dia ampiamatarana ny taom-ponay. Izany ve ny atao hoe fitiavana? Eny mety izany tokoa. Toa te hanoroka azy fatratra izany. Te ho fihin'ny eo an-tratrany ihany koa. Te hifampitositosy aminy nefa toa matahotra ihany sy ao ahilina. Fa inona ary tia mahazo aty Maninona ny tia tapoka an'ity olona ity Toa tsy te hiala eto akaikiny Toa tsy te hetsika intsony. Fitiavana. Avy elao aloha hifandoka ny fiainako fa aza adalaina ohatr'izao. Valy papinao toa mangela-tsofina ery hihain'ny feonao ilaza hoe tia. Tia, fa inona no malasa ny sainao io? Tsy misy ka. Vetivety aloha Milaza fitiavana lalipaka ny masona. Milaza fanindriana izay tsy sahy lazaina ny molona. Milaza fitiavana mila namana ny tsikiny izay toa nitsitsiny toy ny herinaratra Antananarivo. Tia izy. Eny, sady tiako ihany koa nefa tsy ho tanteraka mandrakizay ny anay. Eny re, andrasako eto ndry. Taiza monina metrahako an'ilay akanjo teo iny hito kay. Otry Monsieur Max. Fa toa matahotra be ndry mahita Tsy za ve ny tokony atahotra hita matotoka Andriamanitra tena afaka atao aty marina. Koa tsy izay vao loza. Aleo aloha izaho hiala eto haingana ka. Kay Vonoina fa ho tanteraka amin'izay nofinofindry Fa izay koa very tia mbola tsy miverina ihany mba ela loatra ka. Aleo hiakarako any mihitsy ka. Tia, fa izy ndria. Inona ary mahaela be andria? Angamo tsy afaka akanjo fotsiny ka. Toa izay dia tsy miverina ihany. Sa misy inona? Tsy mamaly izy. Hafa. Andraso aloha. Tena misy zavatra mampanahy mihitsy. Aleo hiala eto haingana aloha Tena tafavoaka Max. Tena izay mihitsy Misy fandrika amin'ny andry ao anatin'ny efitrano. Aleo tsy hiditra ao velively sy ho fantatry tia marina ny momba. Aleo aloha hitady fika avy. Tsy maintsy hiverin-dalana izany.
tena feon'ny valy izany oniko izany. Tamin'ny manatona makaty izy. Tokony tsy makaty izy ka ilatsara io fa maky be eo amin'ny torona ambaravarana eo izy. Tonga dia maty. Aleo ihany izy hoany ka aleo tia nitereko amin'ny fatorako eto. Avelao a le tsy vanity avelao a za. Na le olona mba hamonjy anao aza ny lasa nitsoka fa matahotra zany namorona ny tantara za ihany koa no mivoaka mpandresy za ny tompon'ity lalao ty sy nareo mihitsy no andeha mitapitaka Fa tena lasa tokoa ve valy eny soa ihany raha tsy nijanona sy nanaraka natatiziko. Raha tsy izany angamba dia tsy haiko tsony toy an'ity tantara ity. Izy sisa mba farafana tianako hanavitra anay an'izao fatorana atao amin'ny Monsieur Max izao. Raha aleo fatorana sao dia mitsoka eto tsy tapeniko ny vava fa aleo mihitsy aloha ekikeka iantso vondreo eo amin'izay tonga hamonjy eto le valina be iny. Mety zay Nofy ane izany ilay tsy matahoatody ity ary aleo tsy hikofokofoka mihitsy fa ako moramora eto ity fatorako ity. Vomivoa eo fotsiny ny tanako tonga dia raisiko io kopabe eo anjoron-trano io. Avy hatrany tonga dia hovelesiko amin'io ny lohan'ilay biby toetra ity. Dia izay aloha kiry manjakely fa andeha hitatany namandria. Ambeso tsara ny tranotsika loha bizy hoe ary sao dia manantena valina hiditra eo efa misy fika nataoko tsy hidirana eo. Zay malasa tiako zoko miredirety alasa mandehanto fa marikoriko Otry misy zavatra manepitra be zany marina. Samy fe tsy afaty aeto fa inona ary zany Zay vao haiko fingotra dorana izany. Fa tena lolo ve nefa fiveran'ny maksanay ity maninona izy no mandory fingotra sa misy lolo ato? Nefa tsy haiko aloha fa aleo va haimainka narangaty fatorany tanako ity Tena tsy zakako izany fofona izany tsy mety tafiditra ao amin'ilay trano koa fa tsy haiko hoe maninona ary. Aleo rangasa romako amin'ity ny oriko dia rehefa lefilefy ilay fofona izay vao miakatra ao Tena maisina amiko tanteraka ary madamo be ity alakitroka be ity tena hoe tentsika ny ala dia tonga eto ihany. Tena noana zany noana be mihitsy. Za koa ane kiry io mba manontany tena tanteraka tsy atandro tsy alina fa dia voany tambery tany foana. Ato nefa izao tena hoe toa manakoroa sy rano tapa-tovango sisa mba tahiry-tsakafontsika. Ny ahikaki dia hoe hofatiny anoana antsika fa tsy hofatiny Monsieur Max. Tena aleo kokoa sara mba zaniko. Tena noana madamo be ity Tsy aloha any ny pomary. Misaotra ary hono marina tsy nanaraka antsika ve Monsieur Max teo? Mijanona tao amin'ilay trano olobe iny izany zareo fa tsy nanaraka antsika intsony. Ie, mety hoe mijanona tao very zareo sa koa hoe mety lasa nakany Antananarivo. Mety ho izay ngamba. Ary maninona moa madamo be ity raha maninona ka? Raha makany amin'ilay trano iny tsikako mino fa mety mba misy sakafo hoantsika ao. Eny tokoa kia ndao aro any nefa maninona indray ka? Lalana makany aza nge tsika kory. Feza izany andao fa hoentiny tambery tany makany foana tsika ndao azy tena hivaly izany tamin'ny manantona ny varavarana makaty izany. Andriamanitro arova izy raha hiditra eo amin'io varavarana io. Mbola milazy ny fiainako, mbola milazy izay
arova izy iray eo. Izay kosa fa lefolefo ilay fofona ka efa zakako tsara. Dia atao amin'ity trano ity moa izany na matoran'ilay tsy vaniny an'ity aho. Aleo rangahy tosika mafy be an'ity varavaran'ity aho. Fa inona koa izany? Valy loza fa latsaka teo ambony lohan'ny valy efa mako be niatona teo amin'ny tolanam-baravarana marina. Efa napoziko ihany e. Fa toa mbola mitsangana ihany valy. Sady tsy voan'ilay efa mako be teo izy. Tsy naninona vendria, tsy natao ninina tato. Fangahy ianao tsy maty. Fa maty ahoana kia? Namorona an'ilay makisa be io lainga be tato izany ry dia resany lahatra. Tsy azoko. Fa iza izany nanatona monsieur Max ery ambony plafond ery. Dia naninona koa valy no tsy maty indray ka? Tia, aleo aloha tsika miala ato aingana. Tsy azoko ry valy Mbola lava be ny fanazavana ry tia. Aleo tsika miala ato aingana aloha. Indray ary ndao. Tsisy miala izany leseo ary iny Ary nitoran'ny Max indray ilay fingotra dia nitorahany teny amin'ny valy. Lasesy valy teo. Toa nanjavona tampoka teo koa ary izy. Aza manantena ny voaka velona ao anatin'ity alankitroka be ity izany ianao ry tia raha mbola makisa koa ny makisa. Ary raha mbola valina koa lesy ny valina dia tsy anaiky an'lana tanteraka an'izany a. Ay! Oay, latsaka ilay akanjo fotsy nanaovan'ny valina teo. Lozinina ary ity e. Fa toa tsy mikasika tany koa ny tongony. Tsy ireo mitsingevana izy. Dia ho sanatria ve ka matoto valy e? Tsia, tena hoana roatra rery malalako e. Izany efa pampinao tanteraka e. Andriamanitro, lozinina rety e. Fa teo very fanahy koa ve ilay bady ity sa leo miaina e? Sanatria tonga akanao hanaraka ny dianay ilay izay a. Tena efa napoziko ihany izao zava-mitrango izao. Gaga ny aho hoe roa amin'ny 30 taona teo aoriana ve dia mbola ho tanora be ohatr'izao ihany valy ity. Tena matoto izany ity fa tsy olona ka. Fa na izany aza tsy atahorako elaly ity a. Haiko tsara ny fahalemelahy. Dia mientra ny santana izany. Fa tsy aro voakinda mafy a. Marina raha mavoaka avy otrony. Ela be izany. Aleo torahako an'ity anjy tia io e. Amin'izay mba misy fotoana kely itsokako. Azo e! Tia! Tandreo fa misy antsy be! Tena maizina be ato ry madamo be tia. Tsisy zavatra hita mihitsy. Andrasy vetivety ary aloha andrehatra lampia e. Aiza moa ilay telefonako teo? Atao anaty kitapo kay. Zay Oji, fa misy iny? Kalamba dirina kity dia tsy velona tsony e. Izany ve? Nefa ny anako aza lobatiko. Tsy sakana tsiro sotsika izany e. Sa ahoana ozy indrika? Marina mihitsy aloha izay e. Ionia, misy olona midina makateny izany. Sady mandeha mafy be mihitsy izy izany. Tia ololo ve sanatria? Tsy haiko akia. Fandao aloha hiafina eto e. Atao ambanin'ity tohatra ity. Angandry. Ary nijanona ny ilay olona teo e. Sa ve naheno antsika dia niafina? Tsy mino an'izany a. Aleolohantsika hiandry azy ivoaka e. Izy ny mahalalana biby izy teo. Marina aloha izany e. Aleo izy no anatona antsika. Eno Mijanona koa ilay olona saika hiakatra teo rehefa naheno anidina. Izany efa tsy afaka mijanona eleto fa rahatratran'ilay valina be eto atonga dia finoany. Ilay olona niakatra teo nefa marina raha fantatro mihitsy hoe iza sa iza. Sa io ny sy be ity. Olona sary tahotra be ireny ve dia sahiditra amin'ny toerana ohatran'itony e.
nefa to misalasala ihany ka tsy nisy afa-tsy izay any ny olona tato anatin'ity aly ity. Ny solitariatra efa maty daholy. Sa mahatoto an'ilay Tony be zany. Tsy haiko intsony ary tsy voavaly mihitsy nyfantaniako raha tsy midina any mihitsy amin'jery. Raso aloha aleo ataoko vonona tsara ny ansy sy ao atrehana altirmaxa. Madame Betty izay ilay olona teo fa tamaka aty mangena aloha fa efa manakaiky ana izy. Ao ay nareo ro vavy. osa andrikaka Ay izany hafaliako reto e. Boribory marina ny tany tsy maintsy hoe mbola iona. tena le tsy vaniny tia mitatoka andao itsoka Madame Betty Tsy misy mitsoka zandry ty eto avelao Tsara zao ny ilaiko tena mihitsy. avelao avelanao izy le tsy vaniny tia. Iny ianao dia mangina e. Mampamaky any misy menaka any e. Madame Betty maninona izy nitsondrominao ny antsy tsy vaniny ianao no monsieur Max Ary aleoko ty ampaginina fa marikoriko. Inona ty? Olona mora vonoina kelitsy. Ary andao tsika hiala ty toy andao. vala aza vaova tsy azoko. Izao tia tsy manana fanazavana be omenanao ary tsy manana fotoana be amin'izany koa tsika. Mila tratrarintsika iny raha tsy izay dia ho vonoina iny ihany ony sy Betty namanao. Ny azoko tenenina anao fotsiny dia hoe efa ela be any maty. Nefa aza matahotra fa tsy hanao nininina anao fa hanampy anao kosa. Misaotra betsaka vala. Tsy misy isaorana ke ary andao aingany Madame Betty fa maninona ianao? Tia avy ianao mbola velona andanaingana avinjeo io ny fa lasa monsieur Max any. Aleo aloha izy hoany ianao zao ny eto omeo aty ny akanjo kely ry vala minosantsika ny kibony tia ry tia misaotra kitia avelao eto fa andany io ny zandrinao vonjena. ka tsy afaka ny amelanao rereto izay efa tsy dia maninona fandana kia. eny ary aza matahotra fa mbola hiverina eto izay akanao any eny avelaonao ary le tsy vaniny ty avelao ao Mitabataba tsara e atao. avelao fonjeo fonjeo re olona fonjeo Fa misavo sy vorondolo ny tonga amonjy ateny eo fa aza matahotra e. tsy vaniny ianao mpamon'olona ary mbola ho tratra koa ianao mbola ho tratra mipatsara tsombo vavy. Zay sisa ny azonao tenenina. Zay sisa. vala izany feoany ony ianao ve zany enko zany ndry mipabeny mandeha mafy be izy zany mahafinaritra loatra ny ato damosiny ato nenay asa efa fity tsy anjarako tsy anjara mandrakizay moa zany to mbola manonofy any Ary ela be zany fa aloha ranako ny andron'ity mampisalasala ihany zany anaiko hoe ny andro ny tapitra an'io fa tsy ny anao Ary inona koa ny ataon'ity aty? anapitra ny tantarany lasa ny alakidroko lali ty fa iza koa dia tovolahy miaraka amin'ity aty na tsipony ty aly antsy nitatazan'le bandy ary natorany teo amin'ny fo Max tonga dia maty avy hatrany izy ngaty tsy efa maty dia iza koa ty namany ity iony tsy nanina vendry ty angandry tsy efa maty dia iza koa io namandry io tsy mbola maty azy iony mbola manam-potoana be tsika hitantaranandreo zavatra ny ainantsika fa mialohan'izay aloha dia andaontsika monjy amin'ny Madame Betty eny tokoa nefa tsy mbola lavitra be ve aza manamy zany ndreo iony atao vonona nampy anareo hanampy anay amin'inona fa to manidina tsy manidina izany akitsika fa mandeha mafotsiny tonga sahady Madame Betty
Madame Petit, ataontsika hoana izy. ao aloha asiana an'ity ravikazo ty eo maratra mitibony io avy eo hitantsika eo ihany ny toena. Misaotra betsaka valina. Sa tsy nisy anao izay tsy tafavoaka velona tao anatin'ny ala mikitrika io. Misaotra betsaka anao. Tsy misy isaorana kiry ty nareo ary nisaorako satria zahay vao afaka mandra-piadanana. Misaotra anareo. Eny, misaotra antsika fa iza aloha ianao e. Tena ninona koa ty any tsy maty. Taiza koa ny noana anareo. Ka ianao tsara ry arony kely fa hovaliako izany. Tena hieno mihitsy moko. Ka zaho ary niara-niasa tamin'ny Monsieur Max, izany hoe 20 taona lasa izay. Narary ny kambana tamiko ka maty vokatr'izay. Andrekako. Tsy nisy ny raraheny an'izany nefa fa ny mission any ihany ny tao andohany. Rehefa tsy nety niara-iasa taminy intsony dia nivonoiny sy ny ekipany. Ary dia maty soa tsara moa. Tsy mandra-piadanana mihitsy satria nofo mangatsiaka kosa tena anjaro hoe lasa sakafom-biby fotsiny. Andray. Be da be ny olona teo alohanareo nataony an'izany saingy tsy nisy avitrako moa na ny ray azy. Ireo olona ireo koa moa toa natahotra izany. Izany hoe raha azoko tsara izany dia matotoa ianao. Izay indrindra. Matahotra angandry. Ka ianao aza nanavitra anay ve dia ho atahorako fa ny nampinamana anay sy ny onanareo aniny mbola tsy nivalianao e. Hay tokoa moa. Vao niditra tato nareo dia efa narahako maso foana indrindra fa ty rehefa iny ianao lasa nandeha niantso amin'ny Monsieur Max iny dia nanararaotra anaka anazy alainao atao inona izany ka izany efa dia nihevitra hoe maty izy. Tena maty rery teto izy raha navelako ny janona teo aloha. Izany? Nisy biby be da be nanodidina azy teo dia izay no nangalako azy. Misaotra betsaka valy efa fantatro mihitsy. Mbola zaho koa angely anakanareo tao anaty lavabato iny fa nareo moa natahotrako. Ka ahoana kosa aza moa ianao nafantaranay hoe namanty ahy ianao e. Marina izany Madame Betty ary efa salama tsara ve aloha ianao? Ie, efa salama tsara fa misaotra. Mahafinaritra izany. Valy tsy voko ny vavako hiteny aminao hoe veloma. Tena hoe ohatran'izao ilay zavatra nofisiko. Saingy hoe tsy olombelona ianao fa matotoa. Tsy tompony tendry tsy tompony lahatra, tsy tompony anjara ihany koa. Tsy mba nanana safidy akory fa niterenako olaka hisaraka aminao. Aza malahelo kia. Lalopaka amin'ny fitiavan-drina dia tsy mbola nandramako akory aza. Tia efa soa mihitsy mitendro antsika. Aleo makasitraka foana. Mirary soanao mba hita an'ilay olo-tokana mendrika handray ny fitiavanao. Aty fa maraina ny andro ka tsy andry an'izany anefa fa efa tonga amin'ny fotoana anatonako ny tontolo misy nangataka tsotra movanonao ary tia mba mandra-piadanana amin'izay. Mino fa mbola eo antsika indray androany. Mino izany koa ary valy veloma ianao dia soavadia. Veloma tia kely endre tsara. Raha misaina ilay toeram-bamy dia tsy maintsy maninanao ihany. Aiza intsony moa no ahitako anao ty foko efa nilaosana. Verigira, inona izany mahaverikira andriato ka? Ngamo tsy mahazo mihira ka. Sa hoe mila antony manokana foana vao afaka mihira? Tsy niteny azany kosa tsy dia mahazatra loatra ilay maheno andrimira ato an-trano. Indrindra moa fa hoe miaraka amin'ity feo andry mampitsoaka vahoaka ity. Izay indray nefa tsy tsara feo akory indri amin'io. Fa sao marina kiry tia.
misy inona ki ho any ampianarana angandry androany ie fa hoana ka mba hajereo kely ao aky ny valiny examen koa za ohatra ny mbola ho any amatamy be ty tsedika anazy sy le zanany kely iny manko zany ve nareo moa zany lasa mpinamana be ie ohatra ndrisy valina ihany ko valina sambola teto izy mantsy a mety afa mihitsy ny zavatra nyseho azafady kity tsy tia hampalahelo andre mihitsy azafady tsy maninona ki zany a sady tsy malahelo zany koa za zany efaly be hoe efa miandry ampiadanana izy zay aloha fa andeha amin'izay zaka ena ki dia mitandrema tsara any endretsy a dia ndry koa azafady ange raha matoa kely azafady ange ahoana ka izay azafady misy inona izay atao kiny ary amin'ny bus 147 azafady 147 le bus makany Ambatomaro eny ve zany Ambatomaro ka le makany Atsibolo ay misy karazany telo reny bus 147 reny ray amin'ireny makany Atsibolo eto zao tsy misy arian'ireny fa mila maka bus 194 na 146 ianao antsy Ambonazy dia nalo amin'ny météo ianao dia eo vao mandray 147 nefa mety ho very amin'izany ianao dia ahoana aky zany nefa za tsy misy afaka amintsihana mihitsy fa lavitra be ato velo zany ka lalana 30 minitra fotsiny mitendrombohitra ambony eny izany raha mazoto andeha tongotra ianao dia miaraka amiko fandeha eny azao zany ve tsara kosa aky zany dia misaotra besaka andria aloha fa valina aloha ny anarako valina fa atao gaga be indre toa nangina tampoka teo le sipa kely be resaka kely teo ka aza jerena ohatran'izao aky za fa mianatra be valina efa fantatro mihitsy hafahafa koa dia vehivavy ty izany ny dini any tsara dia avy eo ny fihinony mafy be mahafinaritra ery izany eto anilany ohatry ny mahatamana sahady zany hafahafa koa zany fo minitra vitsy teo ny mifakahalalana dia babony sahady ny foko tia fa manino indre ahoana izay ry valina dia no anarany tonga dia haiko fotsiny teo toa olona efa fantatro efa ela izy nefa tsy tadidiko hoe taiza moa fa babony aloha izao babony tanteraka cosplay kosa zao sa hoe copie-coller ianao koa dia mahita teny enina ka maro ny zaniko soa ihany aloha fa nisy anao raha tsy izany angamba nanoka teny vehivavy efa tsy nanambady sy marina mihitsy izany teny valina izany hoe miteny foany drika mahita tao mihitsy nareo reto ka fa tsara ane izany tsara izany mifankaty izany hita ho ako marina mihitsy izany teny indray zandry be aty fa azo hirahira aloha fa tena ohatran'ny mangina be izy izany hita ho ako aleo fa za no mitarika azy dia inona ary le izy boto sy ny zaka tiana toeramamy tena mety zany alefa ary toerana iray zay tsotra kely izay nampiraika tsarony indray fitiavana iray miseho tamin'izay mitamberina izay indray lasa parapelisa teo la toerana kely niovana matampoka teo retrano kely samisaigny ilay toeramamy dia tsy maintsy ho maninana
Malagasy FM manan'olotra ho anao teo alakitro tantara nosoratany fiodiana ravoniaina. ireto avy no nanome aina ny tantara Angolapity, Neva, Fitahiny, miaraka tamin'ny Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray fotsiny nandrindra ny lafiny teknika Fanamby, Nana Tontosy Rotsy Fitiavana.